tsy mahita azy a dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetra andeha hiaraka hivavaka avy hatranytsika dia hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray ary amin'ny tianyajiana. Andriamanitra rainay a feno fisaorana anao mihitsy izahay misaotra amin'ny alalan'i Jesosy. Sambatra mihitsy izay manompo Andriamanitra velona. Le fiainanay tena azonay mihitsy fa tsy voatery ary tena hitanay hoe tsy arak'izay eritreretinay matetika fa ny mazava dia arak'izay eritreretinao tsara ary tsara be hatrany le fomba fanaovanao azy fitondranao azy dia te-hideranao manokana izay amin'izany. Misaotra tompony amin'ny nanamboaranao ny fandaharam-potoananay dia tamin'ny eto indray izahay moa tsy ianao ve ny efa tamin'ny teto voalohany ianao niandry anay teto amin'ity efitrano-ty efa manasa anay sahady hoe hiresaka aminao andray an'ilay teny mamy mamelona manafaka manitsy mampahery avy any aminao any. Mangetahitanao izay rehetra tompo samy manana ny fiainana iainanay izay ankehitriny, samy manana ny zavatra homaninao amin'ny ity taonay ity sy ho amin'ny ity volanay ity amin'ny fiainanay fa izay te handray ilay avy aminao mihitsy. Mampianaranay ary hoe fanamasina omeo fitsarana mihitsy aty anatinay aty dia tafafantoka na manaraka ny amin'ny tambajotra tseraseraany zahay na manaraka mivantaneto tsy izany mihitsy no zava-dehibe fa ny fantatray ianao mihitsy no hampianatra anay anio dia eninay mihitsy hoe misy dikany mandrakizay ilay ora iarahantsika ankehitriny. Mitenena aminay fa vonina iaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny herin'ny androantsika senao dia nametraka tsara ny Korintiana faharoa toko 5:5 raha teo ianao tamin'ny heriny nanomboka tamin'ny taona vaovao iny mihitsy moa hoe dia ity tenin'Andriamanitra ity ao amin'ny Korintiana faharoa toko 5:5 no teny hoe tiatsika ho filamatra ho aty amin'ny fotsika iainantsika senao. Andeha rahantsika senao mamaky eny tapany voalohany amin'izay Korintiana faharoa toko 5 izay inona izany ilay fanamby mpiainantsika ny ataontsika hoe tanjo ny fiainantsika amin'ny anaran'ny tompo hoe ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany atsika. Ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany atsika satria fantatritsika loatra fa tsy misy dikany ny fiainana, tsy misy dikany mandrakizay, tsy misy heviny, tsy misy sens raha ohatra ka tsy no hankasitrahan'Andriamanitra ny tanjon'ny tontolo andro. Mifoha maraina ianao dia miazakazaka dia hanao inona ary ianao ty mitady vola etsetra dia haninona izay ilay fanontaniana dia ho isika hoe rehefa no hankasitrahan'Andriamanitra ny tanjom-piainantsika misy dikany ny fiainantsika izay. Dikany mandrakizay tsaronao ilay ndraisantsika hoe tandremo sao dia manangon-da venona ho ahy ianao sao dia tonga any an-danitra any dia fahadisom-panantenana no hitanao hoe tafiditry ny lanitra ihany dia raina ny tompo fa manana an' Jesosy mazava tokoa moa ianao kanefa kay la venona miavosa be miandry anao. Malahelo be raha izany mihitsy nefa hoe firimpolo taona nanomponan'ny tompo tetỳ ambonin'ny tany tandremo ravako ny hampisy dikany fiainantsika dia rehefa ataontsika ho voninahitsika ny hankasitrahan'Andriamanitra atsika. Inona ny dikan'ilay hoe fiainana hankasitrahan'Andriamanitra dia efa hitantsika tao anatin'ny tapany farany fiarahantsika tamin'ny farany fa ny dikany hoe fiainana hankasitrahan'Andriamanitra dia ianao mandeha amin'ny finoana. Le mandeha amin'ny finoana mijery an'ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko voalohany ity ne isika ao vakitsika senao ny ao amin'ny toko voalohany amin'ny bokin'ny Romanina ho vakiko aminao amin'ny dika teny iombonana izy dia mazava tsara ny 7:70 enonao ane Romanina toko voalohany 7:70 izao no teny ao hoe eny aseho any vaovao mahafaly fa ny aneken'Andriamanitra ny olona ho marina dia inona moa ny finoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tiako mihitsy ho hitanao izay fomba izay nakatsika azy amin'ny dika teny iombonana ny finoana hatramin'ny voalohany finoana ny namonjenantsika dia tsy hoe tapitra fotsiny hoe efa manana an' Jesosy dia lasa amin'izay ianao miezaka manompo amin'ny tenanao fotsiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany araka ny voalazan'ny soratra masina hoe ny olo marina noho ny finoana
teo velona na misy dika teny anankiray hafa io hoe ny marina amin'ny finoana no velona ao amin'ny Hébreux 12:15 hainao loatra izay tenin'Andriamanitra izay andaony hoe tononontsika senao amin'ny anaran'ny tompo Hébreux 12:15 hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa izay manatona an'Andriamanitra dia ahoana tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy ndikany hoe fiainana ankasitrahan'Andriamanitra zany aza mitady lavitra be na hoe ay mivavaka be dia mamaky baiboly be dia manao fanompona be hitanao miaina amin'ny finoana ianao mandeha amin'ny finoana dia izay indrindra raha afaka no andeha hidirantsika ao anatina herinandro vitsivitsy herinandro any amin'ny 90 any no hiarantsika senao a mandinika an'ity mianatra an'ity hoe andao hianatra hiaina amina finoana sa tsy haiko na malaza tsara zany teny malagasy zany a mandeha na hoe miaina amin'ny finoana sa zay ngamba le fomba fa hoe sasa be kosa ianao fa tsy tiako le hoe sasa satria rehefa miverina indro ny teny malagasy dia ohatrany maivana ny lanjany ohatrany hoe sasa be fa finoana sa foi audacieuse ao izy ny teny frantsay andaontsika senao hianatra an'izany hitombo ohatrany efa ela ihany mantsy raha afaka ny nampampino kristianina anao ty fa ohatrany hoe ety antsika senao zany dia ohatrany hoe hoe zay ataon'ny tompo zay ataon'ny tompo ao dia mety hitanao andao tena hianatra hiaina finoana saminy an'ity Andriamanitra tsika ity mandroso amin'ny fahasahina mihitsy ianao zany ny zavatra jerentsika voalohany amin'ity androan'ity dia izao hoe mila misafidy tsara ianao anao ny safidy ino ianao sahatahotra ao anatin'ity hoe finoana saty tena rehefa jerentsika ny zavatra horesako aminao androany miankina amin'ny finoanao ane Andriamanitra efa tena misokatra ho antsika mihitsy maizy azy an'Andriamanitra ray manontolo le Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany miaraka amin'ny heriny ngeza be sy ny programmany ngeza be ay manana programme be nge izy ho antsika fa misy fotoana rafako tsy samino akorytsika aiza aloha tsy sao dia mirehareka sao dia diso fanantenana rafako anao ny safidy izay aloha ny resantsika senao mitianio ity ino ianao sahatahotra ahoana jerentsika senao tsara ny dikany hoe finoana ankasitrahan'Andriamanitra inona ny antsoina hoe finoana ankasitrahan'Andriamanitra inona aloha le tsizy aloha ambarako aminao tsara ny tsizy efa nisy fotoantsika nianatra ny Hébreux 12:10 mety any taona 420 ngamby iny ny anarantsika ve nianatra n'le olobe amin'ny finoantsika dia efa niresaka betsaka an'izany fa androantsika miverina kely misaina mihitsy ohatrany ahoana ny dikany hoe finoana ankasitrahan'Andriamanitra le hoe mino tsy hoe rehefa irinao mafy be le zavatra dia hoe mino ianao zany za maniry mafy tsy hoe maniry mafy ny dikany hoe mino tsy rehefa hoe akipinao mafy be ny masonao zany ka hiteny anao hoe saranga mino fa inona fa isy vary ao anaty vilany tsisy arotsaka mihitsy nareo zany amin'io mino pinao kely amin'ny anaran'i Jesosy misy vary atao anaty vilany tsy hoe ange ohatra zany le izy tsy hoe faniriana lalina no adikanao hoe finoana tsy hoe fieritreretana mafy no hoe marina ny zavatra anankiray nefa tsy marina le izy raha sy ny teneniko anao ny ohatra zany tsy hoe fieritreretana mafy hoe marina ny zavatra anankiray nefa tsy marina akory le izy ohatra zany zao tsika miteny hoe ianao zany te hinana henakisoa azafady ela be mihitsy nasina henakisoa te hinana henakisoa mihitsy ianao dia nefa tsy misy afa-tsy inona misy tovakena dia hoe na hoe mino afa miova henakisoa ty tovakena ty
ndrasony tsy hoe zany dikan'le hoe mino tsy hoe misy zavatra tsy marina tsy zay le de lasa marina ianao zany mino hoe ay marina le izy nefa kay zavatra tsy marina kory ohatra be amin'ny fiainana fotsiny zany resaka tovakena sy ny sisy zany fa misy zavatra betsaka amin'ny fiainantsika ohatra zany zao hoe misy de ataontsika hoe mieritreritra ianao hoe inare zany zao ny ohatra kaiky andeha ataontsika hoe misy olona anankiray a mieritreritra izy hoe za amerikanina nefa izy malagasy tena mino tsy hoe zany rehefa mieritreritra be ianao dia lasa amerikanina fa hoe mampiasa finoana ianao zany antsy zay tsy fieritreretana mafy hoe marina ny zavatra anankiray nefa tsy marina akory tsy fahatsapana ihany koa ny finoana aitsika tsara le teny any amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy anjeny fahafito hoe finoana ny andehanantsika fa tsy fahatsapana indraindray tsika senao a miteny an'izay hoe intuition hoe ay mieritreritra mihitsy aho hoe misy zavatra eritreretinao zany hoe mety ty olona ty tena mety amiko ty olona ty tsy haiko mety misy business ve sa inona dia eritreretinao any anatinao any hoe mety ranga ty a tsy hoe fahatsapana nge dia hoe mino ianao zany tsy maintsy misy baziny foana ny zavatra inontsika fa ratsy zany a superstition ny anarany na hoe finonom-pona ararotiny devolontsika rehefa fahatsapana ny mahalinanao kokoa ary ny olona ankehitriny a dia tena mandeha be mihitsy io fahatsapana io ohatrany hoe rehefa tsapako hoe mety tsara zany mety io ranga tsy ny fahatsapana le izy tsy fiedina varotra amin'Andriamanitra koa no hoe mino tsy miady varotra amin'Andriamanitra ny dikan'izany fa inona ny antsoina hoe finoana ny antsoina hoe finoana ravako rehefa mijery ny teny ao amin'ny Hébreu toko faha 1:1 tsika le famaritana ka ho ane moa vakitsika midika teny ombonana dia mazava kokoa amintsika Hébreu toko faha 1:1 inona ny antsoina hoe finoana ka finoana ankasitrahan'Andriamanitra raha ohatra ka mahita ianao amin'ny dième dia andao iarahantsika senao mamaky hoe inona le teny hoe ny hoe mino a dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenainy ary matoky ny zavatra tsy hita mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita raha tenentsika amin'ny teny azontsika tsara ankehitriny zany zao dia izao hoe midika ny finoana ankasitrahan'Andriamanitra tsy le zavatra inona ny zava-dehibe fa le ametrahanao an'le finoana iza no miantoka ny zavatra inonao iny tsy le zavatra zany raha miresaka n'le hena teo zao tsika tsy ao anatin'le hena no apetraka ao ny finoanao fa ao anatin'le iza ny kapabla manova hena ho henan-kisoa raha ohatra zay zany midikany hoe mino zany dia ity hoe fanekena ahita ny zavatra anankiray amin'ny fomba ahitan'Andriamanitra azy fanekenao ahita ny zavatra anankiray amin'ny fomba ahitan'Andriamanitra azy raha resantsika senao zany dia ity hoe tsy ny fahitantsika n'ilay zavatra ny zava-dehibe fa manoloana ny tranga rehetra zany a dia mandinika fa ahoana ny fahitan'Andriamanitra anio zay lazaiko anao hoe tsy mampeta le resaka henan-kisoa fa mahaliana an'Andriamanitra ve zany zao no hoe le tovakena lasa henan-kisoa mety misy fotoana anaovany surprise ohatr'izany ianao hoe ino fa nisy nanatitra kotleta raiky lao any ain'Andriamanitra tao zany fa le tiako ambara aminao hoe aza raisinao zavatra le zavatra fa le Andriamanitra ahoana ny fahitany io Andriamanitra io an'le tranga misy dia izay fahitany azy zay no ekenao fa ho fahitanao an'le izy koa fanekena hita ny zavatra anankiray amin'ny fomba ahitan'Andriamanitra azy izay ny antsoina hoe finoana ankasitrahan'Andriamanitra ny dikany
mila mahita ny tsy hita maso zany tsika senao zay ny zavatra miseho anatin'le hoe mino tsy mijanona amin'ny zavatra hita maso ny hita maso dia manitsika ny fahatsapana rehetra ty anatintsika hoe zao zany io zavatra io mahita ny hita maso hoe tsy misy vola ianao zay ohatra zany zao ny hita maso tsy manam-bola ninina ianao amin'ity tapaka ny volana be ty fa ianao mila mahita ny tsy hita maso mahita ny tsy hita maso ianao hoe Andriamanitra mifehan'io zavatra rehetra io fantany tsara hoe ohatrany ahoana ny zavatra ilainao amin'ny fotoana ilanao azy Andriamanitra no mifehan'izany vola mankareny zany tsy hoe fantatrao any fotsiny fa fantatrao zany satria zany ny tenin'Andriamanitra miteny hoe any volamena sy volafotsy ohatra raha resaka zay midikany ny fomba hijerenao ny zavatra eo ampelatananao ny fiainana atrehanao zany dia tsy le fahatsapanao fa mila mahita ny tsy hita maso ianao le fomba ahitan'Andriamanitra azy mijeran'le tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny Efesianina toko voalohany anjeny 7:20 vavaky Paoly ho an'ny Efesianina i Paoly dia mangataka hoe mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina zay ny ilayntsika senao zay raha afaka ananantsika nyity finoana saty mila mihiratra ny masotsika tsy ty maso ny fahatsapana hita maso ty fa le maso ny fanahintsika ao anaty baiboly ao dia misy karazana situation be da be fa santionany ihany no meko anao izay nampahiratin'Andriamanitra ny mason'olona any amin'ny Genesis toko 1:20 zao ahitantsika ny tantarany Agara rehefa noroahany Sarai zany dia lasa teny amin'ny noroahany Abrahama Sara fa zay ny zavatra mila tao aminy dia teny amin'ny tany efitra izy sy Ismaela zanany tena kivy tanteraka izy fa lany tanteraka ny rano izy ao anaty désert be dia napetrany teo ny zanany hoe napetrany teo amina malokaloka dia andeha hijery ny hahafatesan'io zanany io izany dia nitomany izy fa tao anatiny any amin'ny Genesis toko 1:20 zao ny ahitantsika an'izany 7:20 dia voalaza hoe nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara dia nahita rano izy ampahiratina ny masony any amin'ny Genesis toko 7:20 rehefa nifidy any Abrahama Andriamanitra dia nisy ady isan-karazany tamin'izy i Lota zany mpiandry ondry amanosiny zareo ny ady ny Lota sy Abrahama dia nentin'Andriamanitra Abrahama tao amin'ny Genesis toko 7:20 ahita avy ianao izy Andriamanitra dia jereo ny lanitra reo kitana rehetrareo ny fasika rehetra ataoko mihoatra lavitra ohatran'ireny ny taranaka ao nampahiratin'Andriamanitra ny masony dia hoy ny any amin'ny Romanina toko 4 hoe nino Abrahama nino izy ianao zany mahita kitana avy ny hitanareo ry Abrahama dia zanaka be da be ny any an-tsainareo hitanao ohatran'izay mihitsy le izy hoe sokafan'Andriamanitra io masonao io ahita dimension vaovao ohatran'ny tany amin'ny mpanjaka faharoa tsara be io tantara tany amin'ny mpanjaka faharoa io iriko mihitsy hoe vakinao hatramin'ny voalohany le mpanjaka faharoa toko 9 manomboka ary amin'ny anjiny voalohany ary inona ny tantaranseho ny Sirianina io tsy faly tamin'ny Elisa ny Sirianina tamin'izay fa ohatrany hoe misy tsy mety foana ny ady ataon'ny Sirianina tamin'ny Israely dia mivonina be ny mpanjaka ny Sirianina hoe iza ny tena problème zany Elisa zany ndao samborona dia tao anatin'le tantara tonga tamin'ny andro alina le miaramila Sirianina andeha hisambotra ny Elisa nitazana eo baravarakely ve ilay zatovo mpanompony Elisa dia nahitany le olona be da be le miaramila be da be nangofotra izy kaka matytsika Elisa tsy taitra mihitsy ao anatin'le tantara eo amin'ny anjiny 7:20 amin'ny mpanjaka faharoa toko 9 io dia nambara hoe mivavaka Elisa hoe Andriamanitra mifona aminao hampahiratony masony dia nahiratra ry sakaiza amin'ny mason'le zalaky eny dia nahita izy hoe kay misy anjely misy kalesiafy be da be manodidina an-jareo misy anjely be da be
dia tsy hoe angety amin'ny fotoanany Elisa ihany ianao angety tsy mahita arse fa raha ohatra zany ka ataon'Andriamanitra mandeha tsara ao anatrianao ny filma rehetra amin'ny fiainanao efa impiry ianao ny saika accidenté fa tsy azo voatsaina koa fa misy anjely izay ataon'Andriamanitra manompo anao miaro anao ianao tsy tonga saina dia ianao indraindray mivaraontsana be amin'ilay tranga miseho aminao juste ny ilayntsika asianao raha afaka dia ity papairaty tompony maso koa izay ihany ny ilayntsika ananantsika n'lay finoana fa nino tsara tarehibe sara any amin'ny Luka 4:7 tsaronao izy rola miaraka avy tany a Jerosalema makany Emmaus tao anatina reram-panahy be mihitsy zareo fa maty olon'ilay Jesosy nantenay maty tena andeha teny an-dalana izy tsy fantany mihitsy hoe tia miresaka amin'ity ngeika Jesosy fa izao tao anatin'ilay fotoana tao dia nisy amin'ny anjeny faraiky amin'ny 30 nahiratra amin'izay ny mason'izy ireo dia nafantatra izy hoe kay Jesosy ty osia mila an'izay mihitsy tsika sianao ny fotoana rehetra eritrereto hoe ny tranga rehetra izay atrehanao dia ohatr'izay volana hoe kay Jesosy ty hafa ny filma ny atsika sianao vao manomboka lay izy maty satria ilay zavatra hitany maso mijerenao mila finoana satsika sianao zay nge le fiainana ankasitrahan'Andriamanitra zay ange le antony andefasan'Andriamanitra ny problème io hoe tian'Andriamanitra hitombo ianao dia tsy hiparitaka vao manomboka dia fa aiza ny finoana sa voravako mason'ny tahotra sa mason'ny finoana no hijerenao misy tantara efa fandrentsika mihitsy efa nizaraiko taminao angamby io raha tsy diso any amin'ny bokin'ny Nomery 7:10 sy ny 4:10 tsara tarehibe mihitsy io tantara io tsy hoe angano zany raha hafa koa fa tena zavatra anseho mazava Nomery 7:10 4:10 ao tsara zany tsika no isaina hoe mahasaotry ny ahoana ny hijerentsika amin'ny fiainana ina moa ny tantara raha fitiniko aminao kely satria tsy ho voavakitsika hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany io nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fandevozana nandritra ny 400 taona tany Egypta Andriamanitra nampiasa Mosesy izy dia afaka eritreretinao nge zany tantarany zareo zany everiko hoe ty Nomery 3:10 ty zany mety tany amin'ny heritaona tany hoany taoarinany mety heritaona na roataona taoarinany voany tany amin'ny tany Kanana ity zavatra resahany eto ty satria efa nandray ny didi folo zareo dia efa io ambavan'io le tany Kanana satria zay ange nafahan'Andriamanitra tany amin'ny fandevozana izy ireo tsy zay ange ny tanjon'Andriamanitra fa nitondra azy any amin'ny tany Kanana dia ohatr'izay mihitsy amin'ny fiainantsika Jesosy tena nanafaka atsika amin'ny fahotana fa tsy zay ange ny finalité tsy zay ny farany fiainana kristiana raha afako fa nitondranao amin'ny tany Kanana zay ny tediavin'Andriamanitra amintsika sianao fa izao ny zavatra ny seho raha avako dia apiditra ny zareo amin'ny tany Kanana ny tompo naniraka nampaniraka afaka tsy nanisy an'izany mihitsy koa ary ny tompo tonga dia hoe fa midiry alefaso fa zao no mahamaika an'Andriamanitra nge tsy le hoe hanome an'le tany Kanana fotsiny ho an'reto oloreto fa nijery mihitsy hoe zaka amin'ny finoanareo ve le tany Kanana rysea ka tsika sianao ke ohatr'izay mihitsy koa dia hoy ny tompo hoe asiana mpisafy tany 12 nampaniraka mpisafy tany 12 lahy au fait tsy le tany ange ny tena safoiny fa le finoana izy ireo afaka tonga dia omeny tompo anao ao anatin'indray ina zany zao ny tena nofinao amin'ny fiaina afaka omeny tompo anao ndra zay vita tonga amin'ilay tany Kanana ny sese osia fa tsy mpampianta zanaka ohatr'izay akory Andriamanitra azonao no mahaliana anazy dia ianao hitombo amin'ny finoana
dia jerena aloha zany le finoana dia ny zavatra ny soravako tamin'io rehefa niverina ao sokafana mihitsy aloha ny baibolitsika dia vakiana inona zany nitatotra be nomeny reto mpisafy tany reto rehefa niverina ao amin'ny nomery any amin'ny nomery toko 7:10 ahitantsika nandefa ny tatitra ratsy ry zareo tsy izy 12 fa ny 10 tamin'izy ireo dia inona nataon'Andriamanitra mbola hojerentsika tsara moa zay rehefa avy eo fa andao ny jerena ny vokatry le zavatra niseho ao amin'ny nomery toko 4:10 manomboka eo amin'ny 7:20 no vakiako aminao zao ny ao satria tsy nino tsy saniditra tao anatin'le tany zany zareo hoe tsy vitantsika mihitsy io hoe vao maika raha te hiverina tany amin'ny tany Egypta ry zareo dia hoe Andriamanitra taminy ao amin'ny 7:20 amin'ny nomery toko 4:10 mandra-pahoviana ny mbola andeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko zao efa reko fimonomonona ny zanak'Israely izay imonomononany amiko lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo ety amin'ity hevitra ity no hiapatraparany fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimonomonona tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Joshua zanaky Nona fa ny zanakareo madinika kosa izay nolazainareo fa ho babo reo no entiko miditra ary izy no halala ny tany izay nolavinareo fa ny aminareo dia hiapatrapatra any amin'ity fihefitra ity fatinareo ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry aty anefitra 70 taona ka hiara-ny valiny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty anefitra mahasiaka izany raha afako araky ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany ka ny andro anankiray hosoloana taona ray no hitondranareo ny elokareo 70 taona koa ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo gravy zany gravy fa tiako ho hitanao tsara ny vokatra zany hoe ny maso ny tahotra no hijerentsika satria zany ny hijeren'reto olona reto atsika sy ianao mihitsy ny safidy hoe maso ny tahotra sa maso ny finoana ny hijerenao tsy hoe fotsiny hoe ny kalitao ampiainanao no miankina amin'izay fa tena ny ho fitahin'Andriamanitra ny fiainanao mihitsy dia miankina amin'izay finoanao na tsy finoanao izay izay mino ihany no tafiditra ny tany Kanana io ravako ny tsy mino ho ringana izy izay ilay tantara miaraka amin'ity tombontsika ity izay mino ihany no tafiditra ny tsy mino ho ringana ao ane jerentsika sy ianao omeko anao misy zavatra anankidimy zaraiko aminao hoe inona no miseho rehefa ny maso ny tahotra no hijerentsika amin'ny fiainana inona ny zavatra miseho rehefa amin'ny maso ny tahotra no hijerenao ny fiainana ahafahanao misafidy tsara hoe inona ary no ataonao inona no miseho rehefa maso ny tahotra no hijerenao ny fiainana ny zavatra voalohany lasa lebiaziko ny olana misy asiako lopy melehibe ny fahitako azy enao tsara le fomba hitenenako azy halebiazinao ny olana le olana ane raha afako tsy hoe ty misy olana kely dia ty misy olana ngeza be ty lehibe dia ty kely le olana sady tsy keliny tsy lehibe tena miankina amin'ny fahitanao azy io miankina amin'ny fahitanao azy ka ny olana rehefa le maso ny tahotra no hijerenao dia eritreretinao io hoe ay tena goavana be ao ny jerentsika eo amin'ny nomery toko 7:10 hoe ohatrany ahoana ny tatitra nataony reto mpisafy tany reto amin'ny 7:20 sy ny 20:20 nakeo amin'ny Mosesy zany zareo miaraka amin'ny fiangonana rehetra dia tonga teo ireo mpisafy tany zany dia nilaza tamin'ny Mosesy sy ny fiangonana rehetra teo nanao hoe tonga tany amin'ny tany naniranao anay zahay
koa tondra dronono sy tantely tokoa izy ary toy no mivokatra any mitondra sampaona voaloboka mavesatra be zareo zany tsy maintsy olona roa mihitsy no mitondra an'le izy a goavana be ohatra mipoara angamba zany ny anankiray amin'le tsy haiko ny abe any fangeza be sapaom-boaloboka hoentina olona roa toy no mivokatra avy tany mitondra mihitsy izy fa eo amin'izay ny anjiny fahavalo amby roapolo hoe kanefa kosa mahery ny olona izay monina ao amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo izahay dia mitantara eo izy ny anjiny fahatelopolo ny ahitantsika hoe fa Kaleba nampangina ny olona teo anatrehan'ny Mosesy ny teny hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa haresy azy tokoa tsika enono nge ny anjiny faraiky amby telopolo sy roa amby telopolo hoe fa hoy ny lehilahy izay niaraka niakatra tamin'ny Kaleba sy Josoa tsy mahazo miakatra ndresy ny olona tsika fa mahery no isika izy dia anjiny faharoa amby telopolo nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevina ny monina eo ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be izay ilay tenentsika hoe alebiazitsika ny olana rehefa ny maso ny tahotra lasa mandeha daholo ny voambola ny tahotra rehetra mananina daholo le olona inona daholo ny voambola ny tahotra reny rehetra daholo mintsy tsony ohatra zany hoe io tsy hiova mintsy tena tsisy tia daholo ny olona hitanao zany voambolana tahotra zany se zay anao zay fa hanabe ny olana satria maso ny tahotra ny ijerenao adininao ny herin'Andriamanitra taloha osia tsy voela nge reo nahita loza folo eritreretinao nge hoe loza tamin'ny loza fahafiry tao amin'ny tany Gosena tsisy an'le loza mihitsy fa ny Egyptianina ihany miatra miaran'le izy raha ianao ny aina zany tsy ho gadiko varina hienjana koa zao Andriamanitra zao nandeha le Paska le maty daholo ny lahy matoa rehetra nandeha zany ranomasina mena nandehanany zareo tamin'ny tany maina fa gagana nge tsisy ohatr'izany fa rehefa tonga ny tokoa adininy ny herin'Andriamanitra hitany teo aloha oravako io fanadinoantsika senao io io tena loharanina tsy finoana matanjaka io fatandrema zany mahatonga an'le salamo miteny hoe aza misy adinonao ny fitahiany rehetra dia lasa izay hifantohanao ane rehefa hifantohanao io dia tena lasa ngeza be ao an-tsainao ary ny olana ao anatin'ity raharaha ty ny olona tena mora mino ny zavatra hoentin'ny tahotra zany aloha dia ny olona zany amin'ny ankapobeny zay zavatra zay tatitra hoentin'ny fijerin'ny tahotra tonga dia voarain'ny olona be mihitsy tena zany hitantsika amin'ny anjiny voalohany amin'ny timora avy eo mbola diniantsika mihitsy zay hoe nitomany ny dradradratra daholo ny olona ny aino an'izany zavatra rehetra zany oravako tandremo tsara ny fijerin'ny olona tsy midika hoe fijerin'Andriamanitra nge impirimpiry misy fotoana zao tamin'ny maraina misy mandefa message maraina le tamin'ny dimidimy mianatra ve mpianatra fa ohatra miverina indray ny cyclone osea verinaiza koa raha ny cyclone satria mandeha zany zao ngamba le resaka hoe io ndray fa avy ny orana io ndray dia indray ianao fa baikony le zavatra hita maso dia mipararehetra eo zao ny zavatra mila azontsika le olona zany mieritreritra hoe tsy vitantsika mihitsy io nefa nge Andriamanitra efa niasa tao anatin'ireo olona ireo tanànany Jeriko ny tanàna voalohany ao amin'io dia raha jerentsika ndao nefa jerentsika kely any amin'ny bokin'ny Josoa fa ohatry ny ahoana ny toe-pon'ireo olona ireo dia hitantsika taratra 7 taona 7 taona taty aoriana ny bokin'ny Josoa vao miainga Josoa toko faharoa ao any jerentsika ny Josoa toko faharoa hoe tenin'ny Rahaba ity
tenentsika ity zao nysoratra ao Josoa toko faharoa andiny fahasivatra amin'ny faraiky ambin'ny folo. Teniny Rahaba tamin'ireo mpisafitany nalefa ny Josoa tamin'ny zareo andeha haka ny tany Kanana amin'izay efa 4 taona taty aoriana. Fantatro izy fa efa nomeny Jehovah nareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no mitahotra anareo fa efa renay nanamaina ny Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny ivoahanareo ny tany avy tany Egipta sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tany amin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana dia Sihona sy Oga izay novonoanareo ka noho ny efa renay zany dia ketraka ny fonay ka very hevitra avokoa zahay noho ny aminareo fa Jehovah Andriamanitra izy no Andriamanitra ny amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Tenin'ny olona mipetraka tao amin'ny tany Kanana io ndikan'izany io Andriamanitra io efa niasa tamin'io fotoana hoe ry Mosesy tamin'ny voalohany nandefa mpisafitany efa nataon'Andriamanitra ketraka ange mifony reo na géant be ary reo na olom-bavety be ary fa zareo vao nahita le hita maso matsika zalahy tsy vitatsika nefa ay Andriamanitra efa niasa dia tsy afaka nigoka an'izy izy raha tsy zareo ary moringana teny amin'ny tany efitra fa le zanany no afaka nahita sy Josoa sy Caleb fa kay efa nomanin'Andriamanitra. Zao no lazaiko anao aza mijery ny zava-misy zany mihitsy amin'ny hoe io ny zava-misy dia io ny hamaritra ny fiainana mais non tsy izay mihitsy. Andriamanitra nge efa miasa matoa izy manomana zavatra ho antsika efa miasa izy. Zay ny zavatra voalohany amin'iseo rehefa no maso ny tahotra ny hijerentsika ny zavatra faharoa lasa tena latsa-danja ny fahitantsika amin'ny tenantsika. Misozy estime moa izy le fitenitsika azy lasa ohatrany tasony efa kitsika mihitsy aiza eo amin'ilay anjiny 7:30 tamin'ilay numéri teo toko 7:10 ny anjiny farany enonao indray ny teniny nahita ny Nefilima teo zahay dia nitaranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima géant be zany taranaky ny anakita zany avy tamin'izany zao nivoan'ny Goliata ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa zahay teo imaso. Vao nahita le géant be zany zareo tsy vitatsika ity zalahy fa tsy vitan'izay fa satria nieritreritra be izy hoe ohatran'ny tsingetana hono izy ohatran'ny zavatra kely dia kely izy manoloana ny retsy oravako inona ny zavatra raisintsika ao anatin'izany. Reto zanak'Israely reto tao anatin'io tantara io moa dia nitomamy be zareo nitohany ao anatiny hoe te hiverina ho any Egipta hono izy ry aleo indray hono angy ohatrany tena fohy fisainana mihitsy nefa efa 100 taona nge tena faratapon'iny jala fa rehefa tonga eto anoloany le hitondran'Andriamanitra hoe hiditra ny tany Kanana fahasarotana dia mahita hoe tsy vitantsika mihitsy ty efa afaka tany amin'ny tany Egipta ary zareo fa ny saina mbola voafatotra le lasa voafatotra hoe tsy ho vitako mihitsy za ve dia izao mbola mieritreritra le enao hoe enao zange ina daholo ny tany sainao amin'ny tompo hoe tsy vitako mihitsy zany fa zange ohatr'izao sy ohatr'izao oravako ianao nge novidiny Jesosy tamin'ny rany dia ny fanahany mihitsy ange no ao anatinao dia iny ny ty ataonao to misaina mijery ny tenanao araky ny mety eritreretinao fahitan'ny olona anao le izy ange mety tsy mieritreritra zany akory zao le olona raha moa mety tsy nahita azy akory fa jerenao mihitsy ane le teny teo hoe ary toy izany koa zahay teo imaso. Tsy fantatro raha hoe nisy olona tena niresaka tamin'ny zareo mihitsy dia niteny hoe tsingetana kely mety eritreretiko hoe zareo nge miafina mandeha amin'izany misafitany zany everiko hoe tsy nisy olona niteny azy an'izany fa izy tany anatin'ny eritreriny za mihitsy zao fahitany olona anahy zany hoe tsy hitanao ohatra mitovitovy aminao zany ndraindray vao mahita olona ianao dia mahita zao ny ao an-tsainy momba anahy tonga dia le za le mpisotro toka taloha zao ny raha tsy fantatro daholo dia
adikanao amin'izay lasanao hoe zany ny ahitany olona anao nefa ianao efa tsy zany tsony efa olona vovao orsia tandreny zay ny zavatra miseho faharoa rehefa ohatra ka mijery amin'ny mason'ny tahotra tsika lasa tena latsa-danja ny fahitantsika amin'ny tenatsika inona ny zavatra fahatelo tonga ry se ny fahakiviana zay ny zavatra hitantsika eo amin'ny anjiny voalohany ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo amin'ny nomery lasa tonga ny fahakiviana inona ny teny hitantsika hoe tena nandratra ny feoan'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny anin'iny zay mihitsy ilay tahaka ny kodiarana kodidiany devoly hitanao ohatrany hoe voatafiditra ao anatin'izay mijery amin'ny mason'ny tahotra ianao alebiazinao ilay olana iny ianao fa mahita ny tenanao ohatrany tsinitsinina tsy vitanao mihitsy io a dia nefa rany tonga ny fahakiviana dia hitanao ny fahakiviana raha afako a vokatra mandeha ho azy eo amin'ny fiainanao rehefa omenao sehatra ao amin'ny fiainanao fahavalo rehefa ilay fijerinao a ao amin'io fijerinao io no hiasan'ny fahavalontsika voalohany hoentiny ianao hijery amin'ny mason'ny tahotra dia vokatra lojika be a ao anatiny feno fahakiviana ianao ohatrany ahoana zao ny fiainanao zao tsika miteny zao tsy haiko daholo samy manana ny tantarany mihitsy zao tsika fahasarotana angesao samy manana e tsika zao any Tomasina raha afako a ny radio vaovao masoa atsika teneniko anao mihitsy zany satria tena mila fifanohanana be farava be mihitsy ny radio vaovao masoa atsika any ny enjery amin'ny pilôna atsika ny enjery daholo ny tambosy ny zavatra rehetra raha mihoatra amin'ny fiainan'ny olona rehetra moa zany zany daholo ny akabeazany zavatra iainan'ny olona any moa fa ny atsika zany zao dia zay ny radio vaovao masoa zany valeurana pilôna zany raha afako 20 millions d'ariary any zay vao mahatsangana an'izany indray dia anao jesosy aitsany orsia fa faly be mihitsy hoe ity resaka finoana saty zany zao ny ianarantsika fa tiany tompo manokana ampianarina dia tiany tompo ampianarina anao tsy haiko mihitsy nge film amin'ny fiainanao zao e ina zao ty mahakivikivy anao ty mahakivy mihitsy le zanaka kiritiana toa le vola le inona orsia raha ohatra ianao ka kivy dia tadidio zay fa nanome lalana ny fahavalo ianao diso fijery fandroany ahitsy ny tompo tsara jery amin'ny finoantsika ravako fa rehefa mbola toizan'izay inona indray ny zavatra fahaefatra tonga le fahakiviana dia miainga ry se ny monomonina miainga ny monomonina tandray zany le zavatra miseho rehefa mason'ny tahotra no hijerentsika eo amin'ny aiza indray tsika eo amin'ny anjin'ny faharoa amin'le nomery toko faefatra ambin'ny folo teo voalaza hoe dia ny monomonina tamin'ny Mose sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inay isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany na inay ane isika mba maty taty amin'ny tany efitra aiza Andriamanitra ny tsy ho tezitra tamin'ireny vakitsika tary amin'ny anjiny fahafito amby roapolo tary ny monomonina fa azoko ane tsika senao nge mamaky an'le izy dia teteny nareo koranga dia monomonina nareo fa zao raha tsika senao ny teo amin'ny toeran'ireo finona fa tsika amin'ny toerantsika zao ary vo tamin'ny maraina zao ianao monomonina satria ny tompo fa misy fotoana hibebahana misy fotoana hibebahana hitanao tsika senao a feno tsikera sy monomonina ty anatitsika rehefa tsy manantoky isika fa feno tahotra tahaka ny hoe raha mahita olona ianao eo amin'ny fiarahamonina vo mitena ny vavany samy mahita an'izany daholo tsika na any am-piangonana na dia misy betsaka ary se vo miteny ny vavany a tsy misy afa-tsy kera izy sady tsy anao zay ataonao rehetra dia mahita tenenina izy ary rehefa manao mihitsy ianao dia monomonina be izy
oravako eto ambavaka izy fa marika goavana be zany hoe voan'ny aretin'ny insécurité mihitsy izy manatahotra matsy izy any anatiny any dia zay lasa hanaronany azy mitsikerany hafa foana mitsikera foana dia be monimonina be eto ambavaka izy dia tsika koa andao koa jerentsika fandrao dia latsaka ao anatin'izany fa kay mifoty ao anatin'ilay izy ny fijerintsika se ny fijerintsika se diso fijery ina zavatra farana miseho ravako raha ohatra ka mijery amin'ny masony tahotra isika senao milavolefona dia lasa manome tsiny an'Andriamanitra milavolefona miabandonina zany ilay filaza azy dia manome tsiny an'Andriamanitra enonao ny anjeny fahatelo sy faefatra tamin'ilay nomeritoko faefatra ambin'ny folo re zao ny tendry zareo hoe nahoany Jehova no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavon-tsabatra ary ny vadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo tsy aleontsika miverina ho any amin'ny Egipta va dia nonao misy andiny faefatra dia ny fampitoana ary zareo hoe ndaontsika hifidy mpitarika hiverina any amin'ny tany Egipta lasa tala fa ohatratsika sekoty traingana ataontsika setra indray rehefa mandeha le miodikody lasa ao anatin'le tandrimy sa ao anatin'le laroa le kodiaran'ny fijerena amin'ny masony tahotra mialehibe aloha le olana ny tenanao tsy hitanao ntsony hoe faiza moa ianao ty ao amin'i Jesosy tsy tadidinao ntsony zany dia lasa iny ianao fa kivy dia iny ianao fa be monimonina dia iny ianao fa za tsy hanao ntsony aleoko manao tsy haiko zay ataonao ary dia manome tsiny an'Andriamanitra zavatra hitantsika tamin'ireto zanak'Israely reto dia hitoetra ao anatin'ny fanandevozana amin'ny lamindamina ry zareo hoe andao hoy aleo lavitra hono miverina any Egipta ary zay nefa zareo tena tsy babo akory andevo angetany Egypte toy izay sa mandeha amin'ny finoana maro ary eo mihitsy any tehiteny aminao tsara misy fotoana tena ohatran'io mihitsy ny sarintsika senao tsy te eritreritritsika hoe ohatrany ahoana amin'ny fiainana raha ohatra ka mandeha amin'ny finoana marina amin'ilay lalany sitrapon'Andriamanitra ty zany metsy ohatra matetika raisika fa fiainana ianao zany miaraka amin'ilay vadin'olona io mpanome volanareo menakavy kely fantatrao tsara hoe tsy tokony io ny erahana tsy tokony fa hoy ianao hoe aleo ihany aloha io aloha dia mba milamina aloha fa raha volanako io misy asa efa fantatrao zao dia ataontsika hoe mivarotra toaka sigara efa fantatrao zao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa hoy ianao hoe aleo ihany aloha manao an'izay fa tsy nareo ny andohan'ny écolage n'ilay ankizy a dia hoy izy aminao oravako tsy mahita mivoninatr'Andriamanitra tsika satria tsy sa zay le tsy sa miny manana finoana sa te hitoetra amin'ny fanandevozan'ny fahotana ve tsika fa ohatrany hoe milamindamin-dratsy zany ohatrany hoe milamindamin-dratsy oravako tsy taonanao mihitsy ny tompo inona no miseho ravako rehefa maso ny finoana no andehanantsika zay nijerentsika senao zao inona no miseho rehefa maso ny finoana no hijerentsika ny zavatra voalohany no miseho dia ity miakely ny fahitanany olanao averiko aminao fa ny olanao ahy tsy hoe kely na lehibe neutre zany olana zany sady keliny tsy lehibe miankina amin'ny fijerinao fa rehefa mijery amin'ny masony finoana ianao dia miakely ny fahitanao ny olana satria hainao loatra ny teny any amin'ny Genesis hainao ve Genesis toko fahavalo ambin'ny folo anjeny faefatra ambin'ny folo hoy tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va inona vanan'izany fanontanian'Andriamanitra tsotra be zany moa misy ka tsisy ry se valin'izany dia hoy ianao hoe vita amin'ny tompo ve mamelona anay efa mianaka efa mpitondra tena ianao zany fa maty ny vadiny se dia ilay mpiasa birao ary vadin'olona iny no lasa José
dia ozy hoe ka iny angepa efa fitahian'Andriamanitra no nahitany iny dia osia tsy fitahian'Andriamanitra mihitsy no nahitany iny tsy zay no misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra fa hainao tsara ny lioka toko voalohany vakiko aminao amintsika teny ombonana ny anjiny fafito amby telopolo fa tsy misy zavatra tsy ho vitan'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy ho vitan'Andriamanitra ny fahitako ny habean'Andriamanitra no hamaritra ny haben'ny olako ny fahitanao hoe ohatry ny ahoana ny Andriamanitra ao proportionnel tsara raha avako amin'ny habeany ny fahitanao ny Andriamanitra ao dia proportionnel amin'ny fahitanao ny haben'ny olanao mifamadika amin'izay tsara ny fomba hitenenako azy ny fahitanao ny olanao dia proportionnel amin'ny fahitanao ny Andriamanitra ao ka raha izao ianao miteny hoe Andriamanitra inona ary ty tantarain'ilay pilônina any Tomasina Jesosy zay vao vitany aminay raha izay zany dia eritreretiko hoe ohatrin'iny angamba zany ny habean'ny Andriamanitra fa arakaraky ny finonao hoe ohatry ny ahoana ny Andriamanitra ao ny habean'ny olanao fahitanao an'io habean'ny olanao io ohatra ny fahitana ny Andriamanitra io zao zany nge ny anarantsika sy anao ombieny mba hitombo ny fahalalantsika n'Andriamanitra ina zavatra faharoravako ny zavatra faharoa dia ity manokatra varavarana ho an'ny fahagagana eo amin'ny fiainako rehefa mijery amin'ny finoana manakely an'le fahitako ny olana aloha voalohany dia manokatra varavarana ho an'ny fahagagana eo amin'ny fiainanao tsy miova ny Andriamanitra tsika tsy any amin'ny Andriamanitra ny andraso le fiangonana isan-karazany reny indraindray anao ohatra ny lilolilo sofinao hoe io indray zao fahiteny ka le zavatra lefa mitelesiany reny nge zavatra ohatra hoe diso le fahitanan'le Andriamanitra satria lasa mironany amin'izany dia lasa ohatra ny allergika an'le fahagagana zany tsika izy io indray zao fahampome misy vola hono eo anaty telefona io io osia tsy miova ny Andriamanitra tsika sy fa mahagaga izy manokatra varavarana ho an'ny fahagagana eo amin'ny fiainanao ny maso ny finoana raha ny maso ny finoana ny ijerenao fakitsika sainao mihitsy ane le marika toko faha 1:10 hoe ainao loatra zany tenin'Andriamanitra zany marika 1:10 anjiny faharoa amby roapolo hatramin'ny 7:20 Jesosy namaly milaza tamin'ny zareo reto ny resahan'ny tompo manana finoana n'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa ny tompo nazovy nilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerany an-dranomasina ka tsy hianahana ho ampony fa hiny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ahoana hono ho azo izany koa lazaiko aminareo ninninona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandrainareo dia ho azonareo izany io Andriamanitra io tsy mitsahatra manao zava-mahagaga any ataoko hoe andraso hoe te hanao zava-mahagaga fa ho amin'ny Matthieu moa zany ny ahitantsika hoe voafetra izy ny finoantsika ny mametra azy ry se ao amin'ny Matthieu toko 7:20 Jesosy dia ambara tsara ry amin'ny anjiny 7:20 Matthieu 7:20 izao ny voasoratra amin'ny anjiny 7:20 hoe ary tsy nanao asa lehibe maro i Jesosy noho ny tsy finoan'ireo firitaona nanarana an Jesosy zay se firitaona indraindray zany tsika sianao amin'ny 3 minitra voalohantsika zao rehefa eto miresaka ny mpimaso kely an Jesosy ny andao zarao hoe zay natao mitompo taminao indraindray tsika ohatra ny ela be mihitsy tsika kotra ny tsisy ataon'ny tompo amintsika mihitsy sao dia mba Matthieu toko 7:20 ary tsy nanao asa lehibe maro teo amin'ny fiainany tiana amin'ny tompo noho ny tsy finoany tsy amenina sakaiza Andriamanitra nge te anay zay ny aporisiako anao hoe ndao hiaina finoana sa manokatra varavarana ho amin'ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika raha maso ny finoana ny ijerentsika sainao zavatra fahatelo ravako dia ity mitondra an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainako
rehefa mijery amin'ny finoana mitondra n'Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainako rehefa mijery amin'ny finoana sao tsara le tenin'ny tompony amin'ny Matthieu 7:7 tongava aminareo arak'izay finoanareo tongava aminareo arak'izay finoanareo lalina be miaraka amin'ity Andriamanitra ity raha afako te hanao fahagagana sady mpanao fahagagana mahery te hampiseho ny heriny fa tsy hitatsika mipatin'le izy satria zao tsika senao no mamaritra hoe hatraiza no hidiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fiainantsika ny finoantsika ianao zany no misafidy hoe hatraiza no tianao hitahina Andriamanitra anao dia indraindray tsika rehefa mijery an'ilay olona dia ohatra misentosenty hoe andray totahina be ny fiainana amin'ny larobia misy an'izay fampianarana izay eto fampianarana hoe ahoana ny atao raha ohatra ka manoloana ny fahombiazan'ny hafa ahoana ny atao manoloana ny fahombiazan'ny hafa indraindray tsika senao rehefa mahomby ny hafa dia mitsetsetra ny anatintsika fotsiny sady ohatra mangidingidy kely zay dia oravako ianao mitombo ianao ndao say iny fidio hatraiza ny tianao hitahin'Andriamanitra anao fa zay dozony finoanao dia zay no andraisan'Andriamanitra azy kelikely fa zay le ifamporisiantsika hoe ndao aka tanjona lehibentsika senao hoe manamarika tsara tsika ao anatin'ny hoe mitondra n'Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainako ny fijeriko ny hijereko an'le situation ny zavatra mitranga amin'ny maso ny finoana indraindray misy olona sahirana mandray an'izany fa tsy resaka hoe mibaiko an'Andriamanitra tsika tsy hoe etitsika hanao zay tiatsika Andriamanitra raha miteny antsika izy tao anatin'le marika 12 hoe ninona lazaintsika dia satria Andriamanitra nge te hiasa ty anatintsika mba tonga ny sitrapo no lasa ny anatin'ny fontsika dia le sitrapono ny tiatsika atao fa le hevitra tena tiatsika ampitaina zany dia ity hoe tsy hoe pampifilafila Andriamanitra tsy hoe tambatambazana izy vao hitahanao fa izy ange efa te hitahanao te hanao fahagagana fa tsy afaka manao satria le izy tokony hoe hitanao le ohatra ny bonbonne be 200 litres reny ohatra zany ny dozin'le izy nefa noentinao le kopy kely fisotroana dité eny amin'ny mpivarotra fisotroana kafe azonao zany ny zavatra tian'Andriamanitra omenanao ohatra ny bonbonne be le 200 litres dia ianao le kopy kely iny foana misaotra fitahinao dia andrarano kely any zany iny zany ny dozin'ny finosiko orsia sahy misy an'izay mpanoratra izay variana be foana mamaky ny bokiny rehefa mandeha eny amin'ny fasana izy dia feno alahelo be tsy le olona tsy hoe malahelo any dada sy neny maty izy akory fa misaina izy hoe ndry misy potentiel be da be levona atao ambanin'ny tany ato fotsiny satria misy olona maty tamin'ny fiainany maty fa tsy vita tsy tonga mihitsy le zavatra nokasain'Andriamanitra ho amin'ny fiainana ianao nge matotonga eto ambonin'ny tany misy antony manokana ianao juste fotsiny hoe te hitovy aman'olona dia zay dia ohatra ny afa-po hoe te hitovy aman'olona orsia tsy nitovy aman'olona nge ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany kopy kely zahany présenté ny seza ny tompo mba ataovy mitovy aman'olona ianao nge manana fikasan'Andriamanitra ho anao mihitsy Andriamanitra hoy zany Jeremia 7:20 itsika senao tsy enjery nefa mazana tsy tafiditra anaty zanakadoantsika za manana hevitra le hevitra nge dia tsy hoe
hevitra kely atonga anao mba ho tafavoavoaka kely amin'ny fiainana eny fa tsy zany manana projet iny amin'ny teny frantsay manana tetikasa misy zavatra zany nataon'Andriamanitra mikasany fisianao mihitsy Andriamanitra fa ianao rery ny afaka manao azy ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra omeny anao ny fahafahany dia miandry anao izy hanonofo mihitsy hoe Jesoa marina amiko hoe zany misy zavatra nge ohatsy hainao fa tsy sahanao eritreretina akory fo izay anao hoe aiza koa ve za dia eritreritra an'izany orsea mandroso moa tsika ao anatin'ity dia mampirisika anao mihitsy aho hoe sahianao meny fazalozanao zay sarina kopy kely sy bonbonne zay tazomy zay fa zay ny kopy kelynao iny foana fotsiny ny etage ao ila zavatra faefatra ravako fahenonytsika dia mijanona ao anatin'io inona no miseo rehefa amin'ny mason'ny finoana ny jerentsika manome alalana atsika andray ny fampanantenan'Andriamanitra ny mason'ny finoana ravako any dia toy ny hoe voaraitsika ny chèque en blanc tahaka ny manoratra taratasym-bola ohatrany hoe omen'Andriamanitra atsika zany ny carnet de chèque banque ny lanitra zany ao dia omen'Andriamanitra atsika ny carnet de chèque ny tsisy ninina eo amin'ilay soratra fa efa voasiny an' Jesosy aza mba manao an'izany mihitsy amin'ny fiainana fa sao dia hoe manana chèque ianao dia hoe mino olona dia hoe omenao olona chèque en blanc fady zany fa zao amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia za mihitsy ny ataony amintsika ayayayayayaya enonao angeny teny amin'ny Korintianina faharoa voalohany anjeny faharoapolo fanafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy ny dikan'izany ao amin'ny Jesosy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenina rehefa tafiditra ao amin'ny Jesosy tsika sy ianao raha afako dia manana droit manana lalana no fa so avy amin'ny tompo hampiasa an'ilay carnet de chèque Jesosy sa hangataka amin'ity ve za ianarantsika sy ianao mihitsy moa zay resaka hoe mangataka dia ahoana sy ahoana aza taitra mbola impolo angentsika sy hianatra n'ity finoana sa ty foana fa tiako voarainao mihitsy aloha zany hoe ovaina ilay kopy kely atao bonbonne 200 litres afaka alaitsika ny teny fikasana raha ohatra ka fantatritsika tsara le mpanao sonian'ilay izy fa Jesosy nge mpanao sonian'ilay izy raha misy manome taratasym-bola ianao zao manahoana tokoa zany raha misy manome ianao hoe taratasym-bola 5 milliards 5 milliards ortira tsako akory mieritreritra an'izany sahanao ve ny andeha hakan'iny any amin'ny banky sainy fotsiny misy manome taratasym-bola ianao chèque na 5 milliards tena miankina amin'ny hoe fa iza manao sonian'ilay izy satria eo ianao fandrika ty fisolokiana be anaty atonga anao lasa miditra any ampontsy ty raha ohatra ka disodiso any fa raha fantatrao tsara hoe iza manome an'ilay izy fantatrao ny fitiavan'ilay olona anao fantatrao hoe tena manan-karena be arak'izay mihitsy ilay olona fa raha olona tsy manana fa izy raha mandotrosany amin'ny anao 5 milliards dia zay anao hoe lainga be ty zay nge nidikany hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy sy fantatrao hoe iza ny Jesosynao fa izy amin'ny alalany no azahoantsika eny sy amen amin'ny teny fikasana rehetra fantatrao moa zany teny fikasan'Andriamanitra zany fa tsy anankidimy ange zany ny anao fantatrao Isaia 1:70 zay zao hainao tsara aza matahotra mombanao tiako zany Jesosy tiako iny ihany zao tena ohatry ny hainao any amin'ny 7 any angery sy ny isany ao anatin'ny baiboly ao tsy laninao zany mandra-pialanao eto ambonin'ny tany zay zavatra misy amin'ny fiainanao rehetra ao daholo vao ndresaka tamina zandrikely anankiray zay tamin'ny atoandro teo sahirana be le zandrikely fa nikorotana be ny sainy hoe Andriamanitra telo zay iray ve le Andriamanitra dia ahoana zany tena iza tena ivavahana ny ray sa le zanaka sa le fanamasina dia hoy zao ravako voan'ny fanahy mamitaka misy fanahy mamitaka anatin'ny sekely any oviany sekely zao namaky baiboly farany efa ela be mihitsy tsy namaky baiboly fa
mijery ny zavatra tahaka mety hoe mety reny tiktok ny zavatra reny zavatra amin'ny facebook reny dia tena mikorotana be dia misaotra ny tompo afaka nampaheran'ilay zandrikely hoe zao a pio mihitsy aloha reny zavatra rehetra reny baiboly vakina atomboy amin'ny filazantsara ny soatanjaoniny oravako aza miaino hoe no zavatra tenen'ny olona tia trandrahana ato ny misy an'izany teny fampanantenana izany ato anatiny tia tenin'Andriamanitra ity ary raha tsy vakianao ilay izy a dia ameny devoly zavatra hafa ianao avadiny daholo ny tantara dia lasa masony tahotra indray ny mandeha aza manaiky fadimy zao tsika alohan'ny farany mamadika ny nofinofitsika ho tonga tena izy rehefa mijery amin'ny masony finoantsika mamadika nofinofitsika ho tonga tena izy Efesiana 4:7 ravako zao ny teny hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na everitsika azy araka ny hery izay miasa ato anatintsika miasa ao anatinao nge zany herin'Andriamanitra zany efa ao anatinao nge zany tamin'ny ianao nandray an' Jesosy tsy hoe mbola angatahana ny olananao tsy misokatra amin'ny masonao tonga saina hoay efa ato indraindray tsika sy anao manao an'izany efa maty efa tsy haiko matiarika sa inona mitady ny solomaso raha solomasoko teo aiza nefa ka ilay solomaso efa eto amin'ny masonao tsy haiko na rehefa nanao izany fa zay efa nanao an'izany tamin'ny fiainana dia sady mome tsy haiko efa antitra ve adyko tompo sao fa indraindray zany mihitsy nge ataontsika se efa eo ilay izy dia ohatrany ahoana io Andriamanitra io mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na everitsika io hoe everitsika io amin'ny teny gasitsika izy ohatrany tsotsotra kely ohatran'io amin'ny teny hafa io rehefa jerena amin'ny dika teny hafa dia hoe mihoatra no nofinofisitsika ina zao ny nofinofosy hianatra n'izany manonofo izany mihitsy zao tsika seho anatin'ity zavatra ity fa tsy eo amin'ilay kopy kelyna isaky mandeha misotro dite zay dia tadidiny se foana zay zao tsy voana fotsiny dia efa misaotra tompo fa dia ty falony tompo mitanao amin'iny fa te ampivelatra hoe hamadika amin'ny nofinofinao te anao zavatra mihoatra lavitra eo amin'ny fiainanao izy fa mitady finoana tsy possible mihitsy ilay izy fa dia maty eo foana fotsiny antsika dia alevina dia ao anaty tonga any an-danitra zany ngamba tena mety hoe makarary fo zany raha hitantsika any an-danitra hoe Jesosy reto ve ny zavatra hoe nomaninao hoe ho ataoko teny ambonin'ny tany tsy dia anao zany mieritreritra hoe iza moa zay za za foana mantsy ilay fomba fiteninao ny tenanao za nge ohatra zao za nge mbola tsy haiko daholo excuse adaladala kely tsika be da be ndao farany sisa ravako ina no miseho rehefa mijery amin'ny masony finoantsika lasa manana heritsika hiatrehana ny fotoan-tsaritra eo amin'ny fiainantsika lasa manana hery lasa tsy taitra miatrika ny fotoan-tsaritra eo amin'ny fiainantsika izay hisy mazava tokoa ilay izy fa tsy mahataitra antsika enonao ny Korintiana 4:7 hitantaran'ny Paoly ny fiainany 9:5-10 Korintiana 4:7 9:5-10 voageja manodidina izahay ho Paoly nefa tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehana nefa hoana tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva amin'ny tena izahay mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy zao ny zavatra mazava ravako misy fanantenana azo antoka aty anatintsika fa tsy ny hita maso no miteny ny teny farany na sarotra toy inona ary tranga io rehefa mijery amin'ny masony finoantsika dia afaka mijery ao ambadika ilay hita maso isany dessin animé any Simba taloha zany fijerin'ilay ankizy kelinay tao an-trano tamin'ny mbola kely ny ankizy dia misy an'ilay ragidro antom-panahy iny dia miteny hoe ianao nge mila mijery lavitra
lavitra no ny hitanao, au-delà de ce que tu vois. Zay vola tenen'le izy dia tadidiko be foa fa zay mihitsy nge dikan'le mino sy mijery lavitra no ny hitanao, lavitra no ny hitanao. Ny hitanao zao dia mampisamboaravoara be. Finna vatsy zay nge le film niainan'ny Peter tsaronao mahita an' Jesosy iny Jesosy fa matotody asevy makany aminao ary raha tsy matoto ianao avia raha hoe ny tompo tena nandiky izy tsy haitsika hoe nandeha firmetatra tao ambonin'ny rano fa nandeha teo ambonin'ny rano midikany hoe fahagagana raha avako dia zavatra mihoatra noho ny naturel, mihoatra noho ny voajanahary, tsy voafehan'ny lalàna ny fiainana tsotra. Zany nge ny tian'Andriamanitra aseho amin'ny fiainantsika fa rehefa mijery mihitsy amin'izay tsy mahitany ao ambadika tsony nga Petera tsy Jesosy tsony ny hitany fa mahita ny tafiotra izy dia vonjeo a Jesosy fa miletika oravako mahereza sy mahatanjay ianao. Hafezintsika tsara zany amin'ilay 7:7-8 amin'ny Korintianina 2:4 moa miteny hoe le fahorinana maivana sy vetivety zay iainantsika dia miasa fatratra mamboatra voninahitra mavesatra ho antsika. Ratsy mijery ny hita isika fa ny tsy hita. Manana hery hafa mihitsy tsika hiatrehantsika amin'ny fotoan-tsarotra rehefa maso ny finoana no hijerentsika. Hafezintsika ny zavatra ny anarantsika sy ianao androany. Ina no miseho rehefa maso ny tahotra ny hijerentsika lasa lehibiazitsika ny olana misy, lasa latsa-danja ny fahitantsika ny tenatsika, tonga raha fahakiviny miainga ihany koa ny fimonomononana ary dia lasa lavolefonytsika manome tsiny an'Andriamanitra. Fa rehefa maso ny finoana kosa no hijerentsika dia hitantsika tsara hoe miakely ny fahitantsika ny olana, manokatra varavarana ho an'ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika izay maso ny finoana izay dia mitondra an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika, manome antsika lalana andray ny fampanantenan'Andriamanitra rehetra, mamadika ny nofonofontsika ho tonga tena izy ho voninahitra ny tompo ary manome hery hiatrehana ny fotoan-tsarotra rehetra. Andao hivavaka dia te hanentana anao mihitsy maka ianao bahana tsara ao anatin'ny herinandro anankifolo eo zany tsika sy ianao dia hianatra an'izay hoe Jesosy za te hiaina an'izany finoana saza. Teneniko aminao tsara mihitsy hoe maka bahana tsara satria hisy tranga mihitsy amin'ny fiainanao hampanaoviny tompo anao exercice hoe hino ary venao goavany ty sa ozy ianao hoe aloha iodikodina ihany tsika 20 taona tsia azose tsisy atahorana mihitsy io raha avako aza matahotra ianao aza manao tiana veave zany ohatrany sa zay mihitsy le tenentsika hoe ndao hiaina finoana sa miandry anao an'izay ny tompo fahasoavany andresanao an'izany hoe tompo afonao akopony masonao dia hoeto mihitsy mivavahy ianao hoe Jesosy za te hiaina an'izany tenenao amin'i Jesosy mihitsy Andriamanitra renay zany teninao zany misaotra anao tsy misorona amin'ny teny aminay. Nanazavanay ny tantaran'ireny zanak'Israely reny tamin'ny Nomery 3:4 sy 4:4 iny tena mifona aminao zay tompo fa impirimpiri kely sy bitika mihitsy na tena tsy mino mihitsy akory ary zahay ohatrany tsy le kopy kely akory ary angamba fa le sotro kely amin'ireny dite any amin'ny mpivarotra mofo gasy ireny ohatry le sotro kely iny angamba mifononay mifona aminao zay Jesosy fa matetika jerengena ny vavaka ataonay ary indraindray mbola le olanay ny tena goavana be fa ay moa zay tiana ho taony ahafantatra hoe kay ianao ny goavana be. Andriamanitra tahaka le vavaka tsotra niteneniny Paoly any Efesianina dia mivavaka koa izay ankehitriny mba hampahiratina ny maso ny sainay
ampahirato ny maso ny fanahinay tsirairay avy ahafantatra anao ny fanantenanao aminao ny aren'ny lova izay anananay satria efa zanak'Andriamanitra izahay rehefa manana an' Jesosy izahay ho tomponay sy mpamonjy anay mpiara-mandova amin'ny Kristy ka izay ty Jesosy tsy azonay an-tsaina nge hoe kay misy chèque en blanc be ohatr'izany io tompo sokafo ny masonay dia tao amin'izay anana an'izay finoana sazay arovy manokana izay raha hiatrika an'izany andiam-pampianaran'izany izay ara tompo tsy tianay hijanona fampianarana ny anatin'ny sainay fotsiny fa tena tianay hitombona mihitsy hoe anana finoana sa Jesosy sady matahotra kely izany izahay asorina amin'ny anaranao mihitsy iny fa mameno anay ianao ankasitrahana anao izay toerana misy anay rehetra ankehitriny samy manana ny fahasarotana iainanay izahay Jesosy sokafo ny masonay ahitanay fa Andriamanitra tsy miovy ianao mifehy tsara ny tranga rehetra Andriamanitra mahagaga rainy mandrakizay ianao Andriamanitra andrian'ny fiadanana ianao Andriamanitra mahery mahefa ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra lehibe tsy takatry ny sainay ianao Andriamanitra mpiaro anay ianao mpamatsy anay ianao ny rehetra ho anay ianao Andriamanitra miasa feno ka ho anatin'ny olana io na aretiny io na olana amin'ny resaka asa tsisy asa manahira na fianarana fiainam-pitiavana inona daholo ilay zavatra miatra amin'ny fiainanay sokafo ny masonay ahitanay hoe kay misy zava-mahagaga tianao atao amin'ny fiainanay hitondranao anay amina lenta hiaina an'izany hoe finoana saza dia fiadananao ary no miambina ny fosiny hevitra rehetra ao anatin'izany matoky anao izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amen amen tahiny tompo ianao havako